Misaotra mandrakariva sy midera ny anaranao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina no hanomezanao anay fotoana amin'ity tolakandro ity indray. Azahoanay miaraka aminao Jesosy eto amin'izao Zoom izao ka angatahanay aminao famelan-keloka sy famindrampo tanteraka aminao amin'ny faharatsianay rehetra, amin'ny loton'ny fonay mba hodiovinao mba handraisanay ny teninao ka hiainanay amin'izany. Misaotranao fa mbola hatsanganao mandrakariva izahay na dia eo ara ny rofo mahazo Jesosy io, dia tsy navelanao fanahihosany miasa ty anaty fa fanahy mahery mba hahatanteraka ny asa izay hanirahanao anay. Dia ny fanahinao masina tokoa Jesosy io no honina ty anatin'ny fonay, ahazahoanay hanana fifaliana manoloana izay rehetra mpanaovinao anay, ka hiainanay amin'ilay fanjakan'ny lanitra dia ny ambony ety an-tany ary hanantenanay fiainana mandrakizay ao aminao mandrakariva. Dia ianao Jesosy no ampitenin'ny mpanomponao amin'izay rehetra ampitondraonao mba ampiorina finoananay tsirairay avy ka mba ho tena mpanompo mahatoky anao tokoa izay sady tsara fitondran-tena eo anatrehanao ahizara izany fanjakanao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy avy any Nazareta no angatahana izany vavaka izany. Misaotra ry Rainay ty anay tsara indrindra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika fampaherezana androany ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny lioka. Filazantsara araka ny lioka toko 10 ka metomboka amin'ny andininy 17 dia mitsahatra amin'ny andininy 420. Lioka toko 10 manomboka amin'ny andininy 17 ary mitsahatra amin'ny andininy 420. Rehefa hita izany dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fitopolo-lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy: izaho nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Iny rehefa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maiko sy handresy ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo, ka tsisy hampaninona anareo ankory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe: mideranao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka hanehoana azy. Ary nitodika tamin'ny mpianana izy dia nilaza tamin'ny manokana hoe: sambatra ny maso mahita izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no nahiry ahita ny izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry ary izay renareo fa tsy nahare. Iray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy 20 bialy amin'ity filazantsara ny lioka toko 10 ity ry havana no angalantsika ny fampaherezana androany dia ny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: mifalia fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Mifalia fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Izany teny mizara fifaliana izany indray no vatsim-panao antsika fifoazana amin'izao asabotsy tolakandro izao, izay asabotsy voalohany amin'ity volana Jona ity. Alohan'ny hidirana amin'ny votoatin'ny 4 nefa dia ho tsahivina fohy amintsika aloha izay niseho amin'izao toko 10 izao. Nanendry olona 70 ankoatra ny mpianatra 12 Jesosy mba hanambara ny fanjakan'ny lanitra, ka naniraka azy ireo eloha lalana azy
any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay mbola hovangina. Azo antoka fa ny fampianarana izay noraisiny tamin'i Jesosy talohan'ny asa natao dia niteraka finoana velona tamin'ireo fitopolo lahy ireo. Vokatr'izany dia feno fahavononana sy fahatokiana teo amin'ny asa ho tanterahany ireo mpianatra fitopolo isa. Tsy nisy niova na niverina an-dalana ary dia nanovy fifaliana amin'ny mahiraka Jesosy azy izy ireo. Nampiseho ny fanjakan'ny lanitra sy nanasitrana ny marary rehetra. Ary rehefa vita ny asany dia niverina nanao tatitra tamin'i Jesosy izy ireo, tena feno fifaliana satria tanteraka slavrary izay nokasaina, ary na demidemonia aza hoy izy ireo dia nanaiky azy noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Teo anatrehan'ny fifaliana niseho teo amin'ny mpianatra dia nanitsy ny fomba fijery sy nampianatra ny amin'ny tena fifaliana marina Jesosy. Ary izany fifaliana ampianarin'i Jesosy ny mpianatra izany koa no mbola tiany ampianarina antsika fifoazana amin'izao tolakandro izao. Izay tian Jesosy iainan'ny olona miaraka aminy dia toe-po tovoizina ao anatin'ny mahazanak'Andriamanitra. Toe-po vokatry ny fandraisana ny teniny ka isan'ny lehibe indrindra ao anatin'izany dia ireo fifaliana izay ananana ny anarana voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana. Tsy fifaliana mandalo ovaovan'ny toerana vitsy na misy no mendrika ny olon'Andriamanitra. Tsy fifaliana faritany toe-javatra miseho mety ho simba ny fotoana, fa fifaliana mitondra fiadanam-po maharitra mandrakizay. Anjara voatokana ho an'ny olona miara-dalana amin'ny Kristy ny fifalian'ny olona miala tamin'ny fahafatesana ka miampita ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria nandray ny fahateram-baovao noho ny asan'ny fanahy masina tao anatiny. Eto amin'ny vaky teny teo dia mampihiratra ny mason'ny tsirairay Jesosy hanana fijery lavitra sy ahamatatra izay ao ambadiky ny hita maso. Miampita amintsika avy ao anatin'ny teniny fa zava-dehibe mihoatra lavitra noho ny hery sy ny fahefana andresy ny ratsy, ny fananany mino anjara ao amin'ny fanjakan'ny lanitra sy ny ho voasoratra amin'ny ny anarantsika amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Santatra amin'izany anjara tsara izany ny fanahy masina izay Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny tsika sy miasa eo amin'ny fiainan'ny olona. Fanahy masina manome toky amin'ny fandresena sy fahombiazana eo amin'izay rehetra atao, ary maneho amin'izao tontolo izao fa miombonantoka sy manaiky hiara-iasa amin'ny olony Andriamanitra. Fanahy masina fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra, ho loharanon'ny fandresena azahoana mandrava ny asan'ny maizina. Voampirofo teo amin'ny asa tanteraka sy lavrary ny fitoeran'ny fanahin'Andriamanitra tamin'ireo mpianatra namitahiraka ka dia ravoravo Jesosy Kristy. Faly Jesosy Kristy nahita ny fahatanterahany teny fikasana nampitondrany ireo mpaminany fahizay, ary dia feno fiderana nisaotra sy nankalaza an'Andriamanitra ray. Nasehony tamin'izany fa an'Andriamanitra ny fisandratana ho lohan'izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Eto an-tanany ihany koa ny mahalehibe sy ny mahampatanjaka izao rehetra izao. Ary ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny ray an'i Jesosy Kristy, koa ao amin'ny irery ihany no miaraka orona ny mino ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina. Rehefa resy lahatra
ny fiasan'Andriamanitra manatanteraka ny fikasany eo amin'ny fiainany mino dia mahazo fahazavantsaina sy fahalalana hiala amin'ny fandriky ny fisehosehoana sy fireharehana miteraka fanafitohinana sy manozongozona ny finoana. Raha ny fiainana maha olona no jerena, ny fisian'ny anarana voasoratra ao amin'ny bokim-pianakaviana dia manamarina ny rom-pihavanana misy eo amin'izay niteraka sy nateraka eo amin'ny livret de famille izany na natsangana, ka mamaritra ara-dalàna ny amin'ny fahafahan'ny zanaka mizaka ny zo sy ny santo rehetra ananan'ny ray aman-dreny eo anatrehan'ny fiarahamonina sy ny fanjakana. Tsy mifanalavitra amin'izany izay mamaritra ny mahazanak'Andriamanitra antsika sy ny toerana misy antsika eo anatrehan'ny ray sy eto amin'izao tontolo izao. Hanamarina izay voasoratra hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Jaona 1:9-10. Rehefa mandalo ny fahateram-baovao tao amin'ny Kristy Jesosy isika dia manjary mpandova ny fanjakan'ny lanitra sy mpiray lova amin'i Jesosy Kristy. Lesona sotontsika avy amin'izany ny mahazanak'Andriamanitra ny kristianina tsirairay dia manambara fa fototra iray no niaviana, iray vatsy, iray aina ao amin'ny fanahy iray ny fiangonana. Koa ny firaisampo am-panahy eo amin'ny sampino no fitaratra voalohany isehon'ny mahazanak'Andriamanitra azy eo imason'izao tontolo izao, satria isika na dia maro azy dia iray ihany ao amin'ny Kristy. Sampana sy zanatsampana maro miorina, miaina sy mitombo eo amin'ny fototra iray dia Jesosy Kristy izany. Noho izany, ny fiangonana tena zanak'Andriamanitra marina dia tsy handeha hifampitsipaka toy ny valalan-karona, tsy sanatria toy ireo mpiray tampo sasany eto amin'izao tontolo izao, tsy menatra sy maika hifanaratsy sy hifanenjika sy hifamingana. Tsy ho toy izany anie ny fifoazana eto Paris, ka ho sanatria ho toy an'i Kaina nahavita namono any Abela rahalahiny, na ho toy ireo zanak' Jakoba nivarotra an'i Josefa zandriny vokatry ny fitiavan-tena sy ny fialonana, fa najoro kosa sy natsangana haka-tahaka an'i Jesosy Kristy isika fifoazana, hitondra hasina sy hanazava izao tontolo izao. Notezain'ny fanahin'Andriamanitra ho ao anatin'ny fitiavana isika, nampianary ny fanometanana sy fampahery ka hay hiaraka handroso handresy ny fahavalo iraisana hatanteraka ny planin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Indraindray anefa rehefa variana ny hazakazaky ny fiainana andavanandro ny kristianina dia manadino ny mahazanak'Andriamanitra azy, ka tsy tonga saina na dia efa latsaka ao anaty fandriky ny fahazarana sy toa tsy manana etaeta esan'ny fanahy masina intsony azy. Rehefa sondriana na sariana mirehaka izao tontolo izao no mino dia manjary toy ny zaza mania atopatopany ny onjan'ny fiainana eny rehetra eny, toy ny kiamboty tsy misy pia hany ka na dia efa mifanena tamin'ny tompo sy nandre ary nandray ny teniny azy dia mety manadino ny fototra ny aviany. Tsy avela hirehitra na hiasa ilay jiro fanolon'ny tongotra sy fahazavany lalana ka manjary very fanambola velona. Tsy mahalala intsony izay ho lalana ombana sy izay toerana hiafarana. Vokatr'izany dia mamono sofina, tsy mety miaino ny bitsiky ny fanahy masina ao anatiny mino,
ka tonga fombafomba ivelany ihany ny fivavahana sy ny asa fijoroana vavolombelon'ny filazantsara. Efa nampitandrina nefa amin'izany fijoroana izany Jesosy Kristy ao amin'ny Mateo 5:9 ny resaka momba ny masirasira ny fariseo sy ny sadiseo izay niaina ao anatin'ny zavona toy ny jamba mahiratra, sondriany ny torimasom-panahy ka lany fotoana nanenjika ny fahatsarana ivelany. Maika fotsiny ho amin'ny dera sy laza ary ny voninahitra mandalo ka nanakona ny famonjena, manakana ny fanasitranana ary indrindra mitoetra sy mamatotra ny hafa ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy. Mazava tsara fa tsy aitraitry ny fivavahana ny fitoriana ny fanjakan'ny lanitra. Takiany Jesosy sy ilainy irehitra miavaka ho hitan'ny maro ilay fanahy masina mazava mitoetra ao anatin'ny fiangonana. Amin'ny maha-olon'ny fanjakan'ny lanitra antsika dia manana didy sy andraikitra hitondra izao tontolo izao, hitodika amin'ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ny fifoazana, ny fanatonana ny azo fijaliana sy ny fandraisana ny famonjen'i Kristy ary ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra dia fiainana mitohy ho amin'ny fitoriana ny filazantsara arak'izay fanomezam-pahasoavana sy talentananany tsirairay avy. Tsy natokana ho an'ny sarangan'olona vitsy eo amin'ny fiangonana ny fampandrosoana ny fanjakan'ny lanitra ao am-pon'ny olona, fa iraka nankinina amin'ireo izay rehetra nandray an' Jesosy Kristy ka nanaiky ho tonga zanak'Andriamanitra. Ao anatin'izany dia tsy nijery tsangan'olona na toerana niaviana ilay mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, fa maniry te handraisy aniraka ny isam-batan'olona atanteraka ny famonjen'izao tontolo izao. Ry fifoazana malala, sitrak'Andriamanitra ny haniraka antsika handeha sy hamoha ary ahatonga faharetana ho amin'ny voa afafitsika, ary mbola misokatra aminao sy amiko ny fisoratana ho amin'izany fanjakan'ny lanitra izany, ny fisoratana anarana ho amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Ahatanteraka izany dia antsoina isika hanaiky ny fahafenoan'ny fanahy masina ao anatitsika, hihaino ny bitsiky ny fanahy masina ary hotarian'ny fanahy masina amin'izay rehetra alehantsika na aiza anaiza alehantsika, fa tsy ho variana hijanona ho zaza vao amin'ny finoana hatrany, fa hitsangana androso amin'ny fitomboana ara-panahy, ho vonona andray andraikitra eo amin'ny fanarahana ny dian'i Jesosy ary hitondra fitahiana koa ho an'ny hafa. Ny fanekenan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona nanolo tena ho famonjena ho antsika no anjary hery hanapaka ny fatotra tsy ahafahana mandroso ka hitarika ny tsirairay hanaiky ny fanahy masina ary hiasana izany fanahy masina izany ao anatin'ny tsirairay avy. Ny fahafenoan'ny fanahy masina ao am-po no mampatsiahy toerana mahazanak'Andriamanitra antsika, hananantsika ny hery sy ny fahefana ho enti miasa. Ny fanahy masina mpanazava sy mpampahery no mampitoetra ny fitiavana marina ka manaisotra ny fanahy osa afafin'izao tontolo izao izay mety hamatotra ny mino. Ny fanahy masina no hamafa ny alahelo, hamafa ny lolo-po, hamafa ny fahadisom-panantenana
ny ratram-panahy, ny fikomina na ny fahatezerana, ny fanahy masina mpidaladalana sy mpanolotsaina no manitsy ny hevi-diso, manome hery, mampijoro amin'ny fandraisana andraikitra ary anekena ny antson Jesosy amin'ny fanohizana ny asany. Tsara ho marihana nefa ry havana fa ny fahavitany asa sy ny fahombiazan'ny iraka dia tsy midika fa lalana misosa, tsy nisy olana sy kitotoana no lalovantsika. Maro ny setra lalovana, maro ny fizahan-toetra, tsy maintsy misy ny sakatsakana ao anatiny, mizotra ho amin'izany fiainana izany. Mety seho ny olana rehetra ary mety hisy ny velam-pandrika ataon'ny fahavalo. Saingy ampaherezina isika tsy ho kivy, tsy ho valalana na hiemoka, satria rehefa vonona androso ho amin'ny fanjakan'ny lanitra isika dia ho fanomanana sy fanazarana ary fampianarana antsika ho amin'ny fandresena no anton'ireny rehetra ireny. Fanomanana sy fanazarana ary fampianarana antsika ho amin'ny fandresena no anton'ireny rehetra ireny. Ao anatin'ireny ady lalovana ireny no ahafahana miaina ny fahefan'Andriamanitra ka hatsapahan'ny heriny mahatoky sy manafaka ary mitondra antsika hihoatra noho ny mpandresy. Ho fifoazana miorina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy anie isika amin'izao andro manakaiky ny farany izao, ka ho fifoazana vonona ho amin'ny asa tsara, hitondra fitahiana sy hizara ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay fanjakana fahamarinana, fanjakana fiadanana, fanjakana fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Koa rehefa tonga Jesosy amin'ny fiaviany dia anisany ho teneniny amiko sy aminao ilay teny tsara mamy hoe: tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tany kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra iray, zanaka, fanahy masina. Mbola hiara hivavaka isika. Misaotra anao izahay Andriamanitra rainay, zanaka fanahy masina, fa nampianarinao anay tokoa ny tena fifaliana tokony hanananay fifoazana, dia ny fifaliana fa voasoratra any an-danitra ny anaranay no ny iraka nataonay izay nampianarinao anay. Misaotra anao izahay ny hanananay mandrakariva ny fanahinao masina ao anatinay, mba hampitoetra ny teninao ka ho fiainanay, hibitsika aminay isan'andro izany fanahinao masina izany. Ahalalanay Jesosy ny fiainana tsara tokony hiainanay, ary ho fanilon'ny tongotra sy ho fanazavan'ny lalanay tokoa ny fanahinao masina, ka hanananay fiainana amin'ilay fiainanao mandrakizay. Ary matoky izay rehetra izay mandray izao teninao izao, fa efa voasoratra ao bokin'ny fiainana izahay. Misaotra Jesosy fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no angatahana izany vavaka izany. Amen.